manana ny zavatra mba tena tiany nasongadina nandritry ny fiviren'ny ministry ny raharaham-bahiny ihany koa ny firenena malagasy. Nitondra fanazavana mikasika izay ary ny premier ministre lehiben'ny gouvernementa malagasy vahiny amboninahitry ny fivoriana omaly. Ny teboka manokana zay tiany Madagasikara mazava loatra sahala amin'ny firenena rehetra any Afrika dia ny hoe ahoana natao mba hisiny filaminana maharitra amin'ny firenena anankiray. Fantatsika fa raha tsy misy ny fitoniana, raha tsy misy ny ataoko hoe ny filaminana dia sarotra ny ampisy zany fampandrosoana zany. Ka zay no antony itenenako hoe efa mihamatotra zany ny firenena afrikana indrindra ireo membre ao anatin'ny COMESA efa samy mahatsapa ny firenena tsirairay ny mahazava-dehibe zay fitoniana zay zany tsy midika fa tsy misy ny tsy vitovikevitra misy foana io ary zay no atao hoe demokrasia fantanjona zany dia ny hoe ao anatin'ny filaminana ao anatin'ny fanajana ny lalàna no anatanterahana izay fanamby eo amin'ny fampandrosoana zay ary indrindrandrindra ny tena zava-dehibe zany dia ny fanajana zay fifandimbiasa ny toerana ara-pomba demokratika zany. Zay zany anisany afatra goavana avy amin'ny firenena malagasy ary everiko fa omban'ireo firenena rehetra mpikambana amin'ny COMESA manana izay fanamby izay apetraky ny Madagasikara zay.